Radio l'ambassadeur efatra amby 100 mégahertz. Atolotry ny radio l'ambassadeur anao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ladim-Botavo. ireo ilalaon'ny tantara, solofo, hery, mbola, iaina, simonety, saondra. Eny riva ihany nefa na izany raha tsy dia tena mbola hoe alina le zao vao amin'ny fito fotsiny. Vao amin'ny fito? Vao amin'ny fito zao. Tsy mba hoe efa amin'ny fito ny andro. Izay ny ali alako. Ka misy antony matoa mba tratralina kely ohatran'izao. Inona le antony aloha? Tena fantatra. Zao mihitsy ny amanko le mahatezitra aminao. Andraso ary, andraso asehoko anao ny natara. Ary ho aiza indray? Andraso aloha e. Io ny natara tany. Fatray. Ary zanak'iza indray ty hoentinao aty ty? Zanakitsika ioko. Zanakitsika amin'ny ahoany? Zany re io ry Francine, ataontsika zanatsika io. Za mbola tsy niteraka zany a. Eny mbola tsy niteraka tsika fa ty tonga dia zanakitsika. Ary hatramin'ny vinako moa ianao mitondratondra zaza ohatr'izao nefa tsy fampiarana le izy. Eny azavaiko aminao ihany ny nitondrako an'ity boy kely ity. O letsy petrapetra eo ala. Petra. Ny andro bus aho zany. Dia rehefa ny andro teo be olona ihany a tsy haiko fa kelikely teo ny kitiangara iny hatrao afara tao ny kitihany ny feako. Dia gaga fa io boy kely io. Ianao tia manaonao foana? Aiza koa misy hoe tonga dia hitondra zanak'olona avy any. Ka eny e, za aloha efa nandinika ihany hoe hoentiko ve sa tsy hoentiko satria fantako mihitsy hoe sao dia misy olana. Nierikerika teo foana any jery dia izy koa anontaniako hoe aiza ny dadan'lahy aiza ny maman'lahy dia tsy miteny izy. Or Joël, tsy mety zao ataonao zao. Fa maninona? Inona ny olana? Ka tsy nahazo alalana tamin'ny ray aman-dreniny ianao nefa nahaka azy. Ka tsy hitany ny ray aman-dreniny? Aiza ny nalalanao an'izany? Zao e, tsisy atahorantsika ny amin'io zaza io. Fa ianao fotsiny a mba hiangaviako handray azy ekeo a hipetraka ato amintsika izy. Ka zange tsy mandany hipetrahany ato e. Fa raha hipetraka ato izy dia ahoana ny eritreritra ao amin'io zaza io? Afrina izy no hipetraka ato dia izay tena ao an-tsainao zany mba tiako ho fantatra e. Ny atao tsaiko ny tena ho fantatra? Le niteneniko tamin'ny voalohany. Hoe ahoana? Zanakitsika io. Eny e, dia ho tazaitsika dia ahoana mba tanjonao aminazy zany? Dia mbola tsy azonao foana. Zany zanaka izany eny mipetraka ato amintsika dia mandra-pahafatiny izy ato amintsika. Dia tsika mamelona azy, tsika miantoka no aviny. Joël, sao dia mba miditra lalina loatra ianao ty e. Fa inona moa ny tena problemanao raha hoe mipetraka raha hoe atsangatsika ho zanaka mihitsy le zalahy io? Ka ny zanakitsika ty efa ho avy. Dia ahoana? Tsy azoko mihitsy ianao ty. Maninona raha omena fanampiana fotsiny izy? Azo atao ihany zany. Zao ary no izy e.
ny andro moa te valina tsy hitatsika izay anaovana azy fa aleo mba tonga dia vato izy zany dia ho iteo ihany izay anaovantsika azy raha bitsona amin'ny fotoana manaraka hoe ahoana ny fanapahan-kevitra. eny ary mbola misy sakafo ao misy ao ka Francine ahoana aiza ianao ito zako aiza moa fa inona zany fofona be zany zanakao ihany ioko zanakao ahoana zany mikakahako loty atzay tsy miteny izy hoe ikakaha fa tonga dia nalefany tamin'ny pataloha fotsiny tsy mba rahanao maso kosa le zaza hoe mba voky izy dia mba anontaniany sao dia te hivoaka efa nanontaniako izy fa tsy niteny dia jereko taitra be ah fa fofona maimbo be zao mihitsy manko ny aly alako hitanao za efa be voka be tia mola andeha anasa zazakely sy ampandro zaza ery koa ary izy zonga reny eo ambadika io izy ko sy inona ko ary zany nataon'le ty zany aona le tsy zandrokely fa ahoana zany tsy le ty koa tao tsy miteny tsy mivolana fa eo fotsiny iza moa ny anarany lahy ty zao nataony zao tsy mamaly sady amorona antsika anarana le boikely io fa tsy fantatro tokoa azy zay anarany aloha izy tsy miteny mihitsy ianao koa dia mahita atao mihitsy ka fa ny zavatra mahampieritreritra aho hatram'izay nipetrahan-tatitra tsy nahinao angara io miteny mihitsy fa sao dia mba mona ary zay koa aloha ny tsy fantatra za raha mba gaga tsy miteny tsy mivolana zandry iza ny anarany lahy ty boikely ty koa te tena tsy hafahafa be eo aiza nareo mipetraka tena mony ty sa ve mbola matahotra izy na izany ary tokony mba hiteny ihany ko dia ahoana ihany zany ny fanapahan-kevitra ao tsy haiko aloha fa ohatran'ny resy lahatra zany a te hanangana azy ho zanakitsika angamba ny ataoko fa zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra matoa mavesatra atao anatiko zay ikena aloha fa hoe zaza hita teny amin'ny sisin-dalana teny izy ny ray aman-dreniny any sura fa any fa zany mantsy tony le mpangataka toy ny eny mody alefan'le ray aman-dreniny eny le zaza dia izy manara-maso eny amin'ny sisiny eny ka zay indrindra manko fa zay neny andeha bus rehefa avy eo enolo ny teniko sao dia mba hidira-pahasahiranana amin'ny zavatra tsisy dikany eo tsika fa maninona raha aterina any amin'ny zazakam-boty io lehibe foana io rehefa tonga any sady tsara karakara za tena matahotra mihitsy tsisy taratasy tsisy ninona nefa za ndray nefa ohatra mifanohatra amin'izany ianao zany sady tsy matahotra nohatran'ny resy lahatra zany te hitay zaza ohatra nefa hitako sady no aviny sy ny fiarahany amintsika mba ekeo moa eny asakasaka ao alohako manana ho avy tsara miaraka amin'ity boikely ity tsika dia iza ny ataontsika ianarany dia tsy haiko atao hoe iza fa manaiky loha ianao zany manaiky ako zay tapako ao dia tapako eny ary misaotra betsaka dia ahoana zany dia mieritreritra hoe ahoana ny kopian'io zazo io maka anitsika maka taratasy fananganana any amin'ny tribonaly dia ry zareo no mikarakara azy eny ary miala tsiny aloha madama fa somary nampiantsanao zahay
Ny antony a mikasika any amin'ny todo zany eny tompo misaotra anao aloha any amin'ny fahatongavana satria fantatra hoe eo ny fahasahiranareo ray aman-dreny a fikarakarana ny tokantrano ny asa isan-karazany a kanefa zavatra tsy azo amin'ny vanina ihany koa ny fitazanan'ireo zazy ireo dia izay ny antony nampanatsoana anao. Za raha tena misaotra be da be anao satria matoa moa atsoina ohatr'izao dia misy antony. Fa inona ny tojo loha ianao azafady raha tsy madiso? Za zao no reniny mamany zany. Ye mikasika azy io mihitsy ny tena nampanatsoana anao satria todo zany tena maditra taloha voalohany indrindra ty ampianarana. Faharoa manarakarak'izay nanimba zavatra izy dia araka ny disiplinina ato amin'ny sekoly rehefa misy ankizy manimba zavatra dia tsy maintsy ampanatsoana nareo ray aman-dreny ary tsy maintsy manolo izay zavatra simba. Dia inona ilay zavatra ny simbamy tompoko? Namaky fitaratra izy. Zany mpampianatra mihitsy ny nahita hoe tonga dia nidakany fotsiny izao ilay varavarana dia vaky ilay fitaratra. Raha mahalala nefa fa fananana iombonana io dia tsy maintsy misy ny fifanarahantsika izany hoe tsy maintsy mba soloanareo ilay izy. Fa tokotokony ohatrinona moa izany ny valeur an'ilay fitaratra vaky izay tompoko? Eny efa nataona ihany aloha ny devis fa eo amin'ny 5,400 alina eo ilay izy. Dia mandram-poviana no andoavana anazy? Arakarak'izay fahafahanareo fa raha ny sitraponay fa madama tsy na amin'ny herinandro ty ara dia mba vita. Ay, aloha resahako amin'ny rainy dia tamety izay rehefa natitra an'ilay vola. Dia misaotra anareo ny amin'izay aloha fa ny antony manaraka nampanatsoana anareo ihany koa mikasika ny fianarana. Efa iarahantsika malala fa efa mihatombotra ny fotoam-panadinana fakana CP izany kanefa izy dia tena mitana ny vody laharana hatramin'izao. 7 de moyenne izy madamy nefa zazahaka CP zany ve? Nefa ny zavatra mahagaga nge dia ohatra mba mianatra ihany izy ao an-trano mandray kahie dia eo izy aloha amin'ilay teneninao hoe mokondoha dia ananana mihitsy io ary ataoko hoe maty voniko mihitsy izy amin'izay ataony izay bebe loha. Fa amin'ilay fianarana indray dia eo izy mandray kahie dia eo atsony sakafo izy vao miala teo. Dia ahoana izany efa izy koa zany ela izay mpampianatra hoe tsy manao devoir mihitsy izany hoe misy an'iren'ilay devoir hoentina mody ireny dia tonga hatrany izy savana tsisy ninona vitana. Zany ary moa miditrana za manontany azy hoe misy devoir ve tsisy zany foana. Ka nareo anie raha ny tokony ho izy tokony mba mijery fa tsy hoe anontaniana fotsiny. Tsy hita moa fa tsy voara-maso ara-baky teny ilay izy dia izay tokoa no fa tsoinay Ny zavatra mahagaga anay dia tsy mitovy amin'ny mirana mihitsy izy. Eny longamba aloha dia tsorina aminareo mpanabe ihany no tena marina fa izy manko tsy zanako naterako tsy zanakay naterakay zany fa mirana no tena zanako dia bevoka mirana no netin'ilay vadiko tao izy. Dia indray aman-dreny izany any ihany? Indray aman-dreny loatra amin'izao tena tsy fantatra mihitsy fa izy iny zazakely ny renireny izay dia ohatra hoe honena anazy ilay vadiko izany dia nentiny nody fa dia hatramin'izao aloha tsy fantatra mihitsy hoe iza ny indray aman-dreny. Eny ary zanakareo ihany moa izy izany satria efa ao aminareo izy dia nareo miantoka no aviny dia samy miezaka tsara fotsiny tsika rehetrarehetra ny amin'ny fanampiana azy sa tsy izay? Izay dia misaotra indrindra nareo koa satria fotoana foana ny any an-trano izy fa ny akabeazan'ny fotoanany dia aty ampianarana dia misaotra indrindra amin'ny fiantsonanay tsy ny salasala nareo na mpiantso anay dia afaka mifanazava tsara tsika. Eny ary misaotra anareo namaly ny antso koa dia mirary soa madama. Eny ary tompoko dia ifampidinika kely izay sy ilay vadiko dia miverina aty izay amin'ilay resaka fitaratra. Eny ary tompoko.
azafady indrindra tompoko saika ny tany zavatra kely anao a eny tompoko ahoana ka izay petrapetrahary eya mama fa iza koa io olona io andraso aloha fa vo miresaka izay za moa zany monsieur Rabary eny tompoko tsy avelo za fa ny Tananarivo ny tena fiaviako fa nisy mission nataoko taty nefa natsikaka zavatra hafa dia voatery tsy maintsy nijanona na dia efa tokony fakomaly raha niakatra angamba tonga dia tsoroko ny resaka e natongavako eto zany a dia fantatro hoe ato aminareo misy ny zanako ka tonga akazy a ahoana tsara ity zazalahy ty maninona zanako ianao ry tovolahy sao dia diso adresy ianao raha misi eny e mety ho sarotra aminao ny ino an'izany satria voandrano tsika mianaka ny ona alao toy izanay nyresaka dia ho fantatra eo ny hafarany rehefa avy eo ka izay mihitsy mahagaga anah aloha raha misay azafady a zanaka ao amin'ny ahoana moa io za koa ny gaga amin'izany mamy zanako nateraky ny kibinao zany izy io faharoa manakaraka an'izany efa misy kopia zany hoe mpiara-tanànanao mahakasika anazy saiko na ny kopia taty aminay no navaozinao na hoe nanaovana kopia manokana izy ary fahatelo farany misy porofo mivangana ahafantarako fa zanako io izay tsy haiko na alohany anaiky ianao a nitondrako azy no ilazaiko azy na tonga dia ho lazaiko zao dia zao raha misia fangainao polisy mametra-panontaniana be dia be ahoana moa no inonay fa ianao ny dadany firy taona izay a tsisy nelingelina teto dia zao aloha ve vao tonga fa hiteny fa zanaka ao izy eny e azo porofona daholo zany hoe inona tsy nahatonga teto fa mety ho gaga ianao raha ilazaiko fa nisy nikidina teo io zanako io tamin'ny fony izy telo taona tsy nahitako azy ary za madama tsy tena saro zavatra fa faly fotsiny ary vitako hoe mbola velona ny zanako ka atao aminareo somatsara eny e porifoy ary e ahoana ny tena lalànay fa ianao tokoa ny dadany eny ary hitanao ty taratasy ty tamin'ny 3 mai 2003 io vakio tsara nanao an'ity taratasy fampiakarana ty a fampilazana manam-pahefana fa very ny zanako Rakotondrabera Simon zay ny tena naranao original fa tsy haiko raha nefa novany Ramatoa io ry Simon zanako ary ny porofo farany zay tsy azonareo lavina angambany a dia zao ao amin'ny ambany elika ny Simon gauche à droite a misy amatra zafady ngery tovolahy afaka ambasenao vetivety ve ingao ny elika ao zafady za tsy analakanto zany ka vetivety fotsiny ka eo fotsiny tsy hoe manala ianao fa eo fotsiny eo amin'ny sisiny eo e ahoana zany ry mama dia inona zany ny tianao atongavana amin'izay ka everiko hoe saika anda matsy ianao analako akanjo koa fa za koa ne manana marika mitovy amin'io zanako io e ka efa volazako toy ny atsondihako ka tsisy tokony anontanianao ntsony angamba omany netany dia hoentiko izy zany dia tsy andeha izany Simon ka ny anaranao ary tsy fantatro ka hoe anaraka anao za efa nilazaiko toy anarako vo tonga teto a sady tsisy moa zany anarako fa tojo raha iza tojo raha koto malala tojo eny e tsy maninona zay anarana napetrako ny olona fa amiko ianao dia zanako foana zay tianao itsoko anao mety aby na Simona itojo rehefa zay maty volana ny sainao fa ny zava-dehibe amiko fotsiny dia ny mahita anao dia ny hoe hitondranao any an-trano raha hoe nitondra azy zao aloha dia tsy ekeko izay raha ny zavatra nyteneninao rehetrarehetra teo a dia marina kanefa kosa alao mba hiandro ny vadiko re tompoko tsy tapako izay a eny e andeha dia tsy maintsy hiverina
zao nefa nytadidio madama fantatra tsara ny taratasy zao tapelantanako fa misy olana kely zany tsika raha mandana reo ka mba tsy siny resaka maloto a mba tsy taranty raha ty zany a dia miangavanareo mba ho ataonareo mba matotra tsara mivaliteny omenao reo ary efa tonga eto ary amin'izay fotoan'izay a tsy andefitra aminareo tsony fa tonga dia miaraka izay mianako raha vao tonga eto ka za misaingina raha misetsy tsy andeha tsisy nidiran'ireo ray aman-dreniko misy zany eny e dikeko fa mety mbola vahiny masony seza androany satria taona maro dia maro tokoa ny tsy mifankahitana fa naizana tsy zany tsy maintsy mbola isy fotoana tsika mianaka hiresaka aloha vao hitondranao a losako aloha nareo mianaka zay zanako a eny ary tompoko fahalalako an'izany resaka izany dia olona mpisoloako izany tsy misalasala amin'izany fa mpisantoko izany ny fijeriko azo manokana aloha dia ohatra ny tena dada niteraka azy mihitsy a satria tena mitovy zareo tena mitovy fa tia fotsiny namperitreritra olona mihaja be le olona nefa ianao milaza zany ianao milaza hoe zazakely ny karenjy teny zay nge fa ny tare dia mitovy tena tsisy valaka dia ahoana zany ka eo mihitsy zao mampiasa ny saina hoe inona no atao raha ianao nahita tsara ny nitondrako an'ny totsy voalohany tato hoe boakely ny saritaka be 4 mpangataka ireny mihitsy eny ka izy koa nge araka amin'ny fitantarany teo dia hoe nisy nakakeriny fa ahoana ary zany zay nge lefa nampiasa ny saiko tamin'ny voalohany fa ianao no tsy mahazo tsara le resaka tiako teneniny hoe sao dia mba hampisaringitra antsika amin'ny zavatra ratsy ty zavatra ty dia ahoana inona ny eritreritro zany ho alefa hiaraka aminy ve zanyko zay zany ny dadaniko tena zay mihitsy ny dada niteraka azy raha mifijeriko azy a fa itojo koa nge tsy mety anaraka anazy mamaly be eo koa raha zao mbola mampiasa ny saiko hoe atao hoana ary zay zany ny manahira nefa raha mifijeriko alerangaha ohatra ny igafy eo izy raha vao tsy azony eo izy azy io ary dia ampididoza antsika eto sanatria vava miteniny hogadrany eo ianao hoe inona moa ny tokony ampigatra amin'izany tsika efa nanangana ara-dalàna ary ny taratasy efa ara-dalàna amin'ny fanjakana efa 5 taona katroko izay eny no mitondrantsika azy hoe zanakitsika izy dia izy koa manana taratasy ara-dalàna ary izy koa efa misy taratasy mipetraka any hoe very ny zanany ahoana re zany ny atao hoe dia vina hoana izy no avy izy aloha miteny hoe mety amin'iny herinandro iny dia tapao ny hevitrareo izy inona moa no teneniko amin'izany eo fa zany teny fotsiny hoe aloha hiandry le vadiko a ny hevitra tojo angamba no anontaniantsika aloha raha ohatra ka tsy mazoto izy raha mbola mitana an'izay hevin'izay izy dia tsy maintsy zay zany ny arahanako zay hevitra tojo ihany ny arahantsika ka tokony horesena lahatra izy hoe ahoana ianao koa fahalalako rehetra malahelo antojo tsy afianiko aloha fa zay mihitsy malahelo azy ako nanirahana teto ary ka iza moa tsy alahelo fa raha vao tsy mety andenga io izazy io ahy mbola veriko ihany dia tsika no ahitahita loza fatany eto nisy valohany tanitsika izay hevina mipetra ary toja misy zavatra antanina ny sety iny zany dada efa fantatra se moa zany le olona tonga teo le milaza hoe dadanareo zay dia izay indrindra no tiako antanina ahoana ny hevitra se
anaraka an'izay olo zay ve sa ahoana zay aloha dia tsy mahalala azy mihitsy a tena tsy fantatra efa arak'ireny fampiresahantsika ireny fa se tonga tato aminay a zay tsy nahita an'izay ray aman-dreniny se mihitsy. Dada tianareo andeha zany za tsy midika zany hoe ho alefanay se fa miankina amin'izay ny fanapahan-kevitra ohatran'izay nge ny resaka reo ny tena izy ary tokonareo ny tokony manahakana mihitsy hoe tsy tokony mialato zany a ka raha ny safidinay ve moa tsy ho zay fa se nefa ampitaona zao tsy azo terena tsony zay tena malahelo mihitsy raha miala tato se satria na ny fahasairanana hatramin'ny fitazana hatramin'ny fahakely ary ne tsy mory zay niaritra ny ditra ny se tato nandritry ny fitoana zay niaritra ny fitsaboana ny aretina sy ny sisy vetivety eo dia andeha ve kanefa moa tsy anay ny fanapahan-kevitra fa anse araka ny teneniko teo eny marina ihany zany dada fa zao ekena fa hoe tsy zanakareo a marina zany fa na izany aza raha tsy nisy anareo nge za dia ohatrany hoe tsy fantatro dia ahoana zany inona ny ataova tsy maintsy manapa-kevitra tsika za dada tsy andeha zany a nareo ny tena hoe ray aman-dreniko ay dia aloha hifanazavana eo zany rehefa ny olona no mantsy ny anety izao lazainy fa zay ny manabosy an'se tsy ety andeha dia mafisiko ry dada za tsy andeha zany ary aiza koa moa ny amatarako zay ataony ihany mbola hitovy ny fianarako sa ahoana tsy fantatro tsony zany tonga ao leranga zany alao anaovako azy salama ramse ianao zany milaza fa dadan'ny toto zany tsy hoe milaza fa tena izy indrindra tena ataonao aizy izy ao tsara ve ianao aza mody fanina eo ianao angalako polisy ianao miatongavako eto a dia akazy ary rehefa mifanaraka tamin'ny vadinao za tsy fantatro zay teneninao fa tsy hita fotsiny zao no nalehany 3 andro zay ianao mihitsy no nikidina piazy angambany avereny kely indray mandeha ramse eo ianao vao mba mody me tsara vela tsy tonga ty aminay eo tsy hita hoe Simon tsy hita izy inona ny mezanao amin'izany inona mea satria zao nareo no mitaiza azy ato nefa nareo tsy mahita azy ka ianao zao nefa milaza fahakazy dia zao tsy hitanay nanjavonana dia nareo tsy ray aman-dreny miakatra be fa tsy hitan'le zanako maika zany fa izara iny andefitra fotsiny amin'izao ava ianao mamindray ny antso polisy azavao ary inona ny azavaina amin'izany tsy hitany nataonao zanakay aiza fotsiny izy dia mazava zay zay olana ty zavaratira zany no izy satria zao aka ny zanako atongavako eto atsoro fotsiny hoe nafeninareo izy na nampandosirinareo rehefa ho avy vina nefa dia milaza fa za dadany miteraka azy ahoana ny inona ihanyzany fa mba resaka tia natao fotsiny ty tsy mahasaka anazy tsy ho zanako na firotaona tsy hitana firotaona zanako foana iny ary tonga zao fotoana ilaiko anazy aiza izy aiza nanafenanareo anazy fa afaka maka anazy any ary efa kaminareo mijery mizisy azy dia any zay indray zany lazainao fa nanafina azy ka possible be zany satria atao aminareo izy no mipetraka taizanareo tsisy ato an'izany izy raha ngaty lasy ianao mandeha milady avy ty aminay aty fotsiny so de verinao zaza vao maly ramsea ka tsy fahitana ny zanakay efa mafy aminay nefa dia mbola manapitsotraka koa ka ianao fantatrareo hoe ho avy akazy de nafeninareo izy tsotra be ne zany tsy nisy mazavy nanafina azy zany olona lehibe iny ataonay ahoana manafina an'iny zay tena marina lazana raha ngaty a ka iza zany mety zay alehan'ny ray fa tsy nareo ve miara-metraka amin'ny ato e ianao aloha zao ny fantatra e tsy miala aminao zay nareo no tokony afantatra zay namany sy olona mpiara-mipetraka amin'ny any de tadiavo izy iny a dia tsy miala aminao zay zay mihitsy zany eo a veriko ny mandeha aminareo mivaty fa zany ny ray niara-dalàna e andao tsika raha ngaty ho any amin'ny polisy zao dia zao Inona moa ny olana? zay raha teo efa nanao taratasy any misoratra amiko ane nareo nanao taratasy any fa za efa tao anatin'ny 5 taona nefa nanao taratasy ne nareo taratasy vao nisandosandoana vao maly sandohana amin'ny ahoana ka ianareo manao déclaration rehefa zavatra déclaré ny overera tsy anareo akory mba lozika ve zany
zay no nitaiza azy teto misoratra aminay ara-dalàna iny misy copie za misaotranareo nitaiza azy fa dia vita ny fitaizanareo fa alaiko amin'izay a alaiko amin'ny ahoana alaiko foana nefa zaza zao tsy hitany ny resaka ka tadiavo izy e miverina indray a mafaka rapitso tonga eto izy dia tsy maintsy maka azy a tsy mety tsony ty raharaha ty fa tsy maintsy miakatra any amin'ny polisitsika dia alao hiakatra fa za koa tsy anaiky e fa ahoana moa zany madama efa nitena hoe alaiko ny zanako dia nataonao aiza ihany izy tsisy idirany zany rangaty a ka izy nomesaka tamiko teto ane e ianao zao mbola tsy fantatro mihitsy raha tsy voandroany tsisy idirany zany mitsara mihitsy andao zao tsika dia araka any amin'ny polisy fa tsy mazafy zao zavatra zao ianao no milaza akazy io a tena sura mihitsy zay fa ianao no nanafina azy dia mitady zavatra ty aminay ianao mbola mila vaniny koa ka aiza moa ny afahatarako raha mifananareo zavatra maloto tao izy dia lasa nandositra ohatrohatra mangina ny vavanao fa mahakamo a averiko aminareo fa ianareo ange mpangala jasa zany raha anatin'ny lalàna fa za tsy te hitondra azy amin'izany e ka nareo ny ampinakona polisy a mpangala jaza ve dia amelona azy mandritra 5 taona sady tsy manafina azy ely zany raha misea ndao tsika any polisy raha zay ny tianao zay mihitsy ny tokony ho izy dia ahoana ihany izy tiriny eny ahoana zany fahasalamanao tsy metimety zany tena marary ny areti-po mihitsy azaoko mboara iny aloha ny sainana izany ary fa ny saina iny any eny mitondra ny fiainany ka ohatra misafotifoty be le fiainantsika ko tsy nampoziko le zaza tsy hita le milaza fahorainy koa midiafy eny tsika aloha efa zany hoe efa niakatra any polisy le izy dia efa tsy maintsy zareo mandray an-tanana manao ny fanadiadiana zay mantsy nytenen'le commissaire tamiko hoe rehefa le nirava teo iny daholo tsika dia miteny izy hoe aza matahotra ozy fa tsy maintsy anao fanadiadiana akaiky zay dia tsy maintsy hoit eo zay marina fa za aloha tena mihiny fa nikidina pen'le rangahy iny izy dia mody mila vaniny aty amintsika izy zay koa ny eritreritro zao tsy fantatra hoe aiza ny zazakely mody faniny eo fotsiny izy fa mety any aminazy any any zao aty mandraiky marary mihitsy any amboara iny aloha ny sainao fa io tsy maintsy mivay any olana io e lasa manao palpitation be mihitsy a dia ahoana zany inona ataontsika aloha sao dia miakravy eo zany tsy hita hoe ahoana aloha fa dia sao dia amonjy dokotera aloha gamba tsy mandeha dokotera fa mahakaina aloha fa mety ho afaka eo ihany io ianao ihany io ko ianao aloha mahalala an'izay fatsapahanao ny toe-batanao za efa ndraiky pobe tamin'izy zazy iny koa zany rehetrarehetra za ianao rery zany rehetrarehetra zany ny tena maokaraha rofoko fa tsy afeniko anao ny tokony ataontsika aloha mailomailo tsara le rangaha iny mety higafigiafy araky ny teninao teo mihitsy ny mahakamo aminy dia ahoana ny atao mody ariva aloha zany ny tokony tsy ataontsika mandra-pilamindamina le toetra raha dia ono a raha zanatry tsy hita mihitsy moa zany izy dia ahoana moa tsy ho hita e za aloha manana fanantenana fa tsy maintsy ho hita izy e polisy efa miasa eoko fa ny ataon'ny polisy zao tsy maintsy manara-maso rangaha iny sy ny zavatra alehany sy ny olona mifandray aminy dia eo ny tsy maintsy atratrarana azy na numéro téléphone rangaha iny ane zao efa arahana akaiky daholo zay antso miditra rehetra sy ny olona atsony e dia eo tsy maintsy zany daholo mantsy ny fomba fiasan'ny polisy zany engany mampiasa saina za zao efa tokony handeha hiasa nefa ty ohatra ny tena za koa ny mahatsiaro reraka ka miasa le sainako merana ko ary ty ny mampalahelo be ry ohatra ny ratsy ety handeha hianatra fa hoe malahelo an'ny tojo ka zaniko le zavatra lazana pisy problème zay eo ihany fa raha sanatry sanatry moka tsisy ny nahakazy iza hoe le rangaha iny ve
ka ka hoe tsy izy ny nakazy raha sanatry maty any ananany misy zavatra miteny an'izany moa aloha point d'interrogation be da be ao anaty saiko aza mbola miteny an'izany aloha ianao fa ingany hoe tsy ho zany ny zava-misy nde hijery loka aloha zany rehefa tsy nahavita ianao ina no jereko any ivelany any ataovy zavatra misy ranondranony zany tsy lasopiko inona moa aloha zay mihitsy fa malaina be mangidy be mivavako eny ary Ormirana ohatra mba mahagaga anao aty pozindria maninona e mba fantatra indriva hoe zao problème be ato amin'ny tokantrano zao ninona izany zao zavatra misafotofoto ato amintsika zao e zany fe dia tsy ho fantatra indri zao tsy fahitana ny tojo efa ela be zao mandinika andria ohatrany tsy taitra mihitsy indria tsy hitako izay tokony ataitra amin'izany ro mama eritrereto fa ohatra ny anadahandry ihany inge iny na dia tsy naloko ny kiboka aza dia mba ray sotrindreny anadahandry ray tapo amindry ireny sarotra be kosa aloha izany e olona tsy ray kibo amiko ve dia ho raisiko ohatran'ny anadahy maninona mba hafahafa zany toetsaindry izany zaza ny arany tazaina tato fekinareo dia zany mba fetsepondry amiko eka za aloha tsy nandray azy ohatran'ny anadahako izany mihitsy ry mama izay dia aloha fantatra ao tsara izay dia mampalahelo anahy koa zany saindry izany ka tena mariny mampalahelo ahoany ny tazaiko anareo tato dia ohatran'ny zanakako daholo nareo mianadahy dia felona ndrira zany nitoetrandry marina tsisy idiran'izany mihitsy ka zao ka profo mazava be zao atondry dia mihirahira dia mihinan-kanina dia mifaly dia ohatrany tsisy ho andrira sanatria mba maty moa le tojo kely dia za miteniteny foana fa tsy isy izany ka zay ka za zao dia eritreretindri fa zay sy ny dadanareo zao isan'andro dia miasa saina za zao tena mitomany eo ampandrina eo malahelo ay zary izy zazy iny indrina efa ohatrany misotro jus dia lasa etsy andavarangana dia miresaka amin'ny namana dia mihirahira mandefa an'izao rehetrarehetra ka zao nery mamy zavatra nataonareo ihany ny mahatonga an'izao dia nataon'izy ka nareo dia hiady aman'olona aniko zao mifandehana dia samy mahazaka ny ana aloha zakako e tena miovandry amin'izany toetsaindry izany toetsaina maloto izany tsy tsara iainana izany raha mifetreretako izany dia tena tsy faly amin'iny lehilahy iny mihitsy indrihatra mipetrahany tato mandreraka be koa izany teninareo izany ka marina izanyko zao ry mama ny tena izy fa fotsiny aza miteniteny amin'ny dadan'izany ianao hoe maninona izay sotojo any mifankaty e andriamanitra inona tsara hoe miarak'izay efa elaela ihany adalàna angeka izany adalàna hoany mpianadangy ianareo ato e nareo no mandray anay mpianadava izay kosa aloha dia tsy mpianadaha zany mihitsy e dia aiza zany izy zao any amin'ny namana ihany izy mipetraka hitandry zany ataondry ndry ve tsy mahita hoe mangiry firy ny ray indry mitady aviaizaviaiza ka sitraponiny anazoko aloha izy mba angiry firy kely ihany aloha zanak'olona tsy maninona e divana hatrany amin'ny polisy rehetrarehetra any manaonao foana nge maninona raha mba tsorona hatramin'izay izany zao aloha miteneniko andria zavatra tsy azo afenipenina izany fa tsy maintsy ho tenenina amin'ny dadanareo ay dia efa miteny aminao zay ry mama fa teneno ane e tonga dia miara-tsito izay sotojo izay zany ny tianareo tsy aza manao an'izany mokia any koa dia tsito
inona ary ty tia indriva hoe le fiainana mampitebiteby ray aman-dreny ary tsy areo hoe vahana ny olana dia samy vita avelao kosa izay mba hevitra no avinay ny olanareo va ho samyrery any eny mampisainty kely ahy fotsiny aloha dia faly e rehefa hita izy ahoana azafady angendry avy vetivety aloha tonga dia resao aminy eo marina fa azaveny penina si alao aloha dia hita eo e Tatabe le Joel fa mino mo natao laty zary zao saika anytany anao inona moa nidiranao amin'ity rarahana ety lafa e zany le olona mitazona n'le zanaka le bary aty eny mba lalanao an'ly zany dia zay zany no nitaizazina andritry ny 5 taona nefa lazainy fa zanany le izy ka za ko ary saika anytany hoe inona moa zany nidiranao amin'ity raharaha ty ry dadabe ijoro vavolombelona makasika an'io zasy io mihitsy na tonga avako eto vavolombelona hoe ahoana ianao zany momba ny lebary moa zany ianarandraka io lebary ane zanako e maninona hoe ry dadabe zanako a lebary hitala ahoana rena nazavako an'la ty zavatsy ty tena very lezy ny taranaka tena tsy napoziko hoe laha mihitsy fa raha fantako zany tsy tokony tonga ty amin'ity fitsarany ty tsika izao azavao aloha fa tena tsy mazava maro eno tsara oka aloha oana zaika niakatra ny tansoko fa nahita n'la ay amparako teo aloha vety dadabe ono fa mpiavana ve zany za sy lerangah io eny le tia anazavoa zary a lera kotondra-bera raiko zay mitondra n'io anarana io zaza io am'izao iza zaza iza io le lazay lesalo hoe itody sa iza le anarana foroporonareo napetraka aminy raha kotondra-bera raiko no niteraka amy bebe an'la razafondra-bera efa maty moa zany io bebe an'la io fantatro zany hoe lasy ty le bary torilona ty zany zafo mipretapo za mamorona dadabe marina zany ka so le tsy de anahirina ty zavatry ty anarana rakotondra-bera ty zany hoe avy am'tada zany tsy nisy nitondra n'io anarana io ny zavokely rehetra naka ty raha tsy io bandikely isavoritana io mitaizany lamataona amin'ny maro io fa ty rainy ty koa neny tsy azoko hoe ohatrany hoe tany fangahindrany tany de tsy haiko hoe nanakory laza tamy fotsiny izy hoe very le bera kely de zay de tsy fantatra fa de hita ihany moa zany izy tadia orina de hono ary dadabe io lerangah le mifampitory amiko io ve zao mahalala an'izany hoe mpiavany zay mahafantatra n'zany tantara-pirazananaresahno zany ve izy ao anaty birao atao akety eo tsika sia lavo zao vao moneto moa za koa ve moa mahalala hoe tokony fa mety tsy fantany koa zany zay tsy zavatra fantany zany ka any zany le olonan'le tsy fankafantarany mpianakaviko ka raha fantany ve moa hoe ela io manana rom-pihavanana sy resaka fianakaviana tsy maintsy nakaty amiko izy aloha na fandamina vo nakaty am'izao zavatra so de inona ny tokony atao zany tsy dadabe mpihavana mifampitory ane ka izy zany zay ka tsy ela fe zany no nitory azy ka ianao tsy mahalala ny fandehan'le tantara fa ahoana kosa moa tsy hitory azy aky zavatra tsy hita ve ny zanako nitaizako 7 taona tao an-trano ary io nakaiza zao le bary zao aizy zao izy am'izao
bary izy moa ity le tojo teny lahy tojo fa tsy bary le ranga milaza dadany io anie zany bary tojo fa ibary kely mifetsoko azy satria zanaka zavo kely ko fa zanako lany zay mifetsoko azy ka mbola tsy hita izy hatramin'izao e tsy fantatra hoe aiza na izy lanitro any anie ny olana imba mahatonga ny tira raty sarotra ohatr'izao fa adsony ray aman-dreniny tsy nanao n'izany fampafantarana ny taranaka zany tsisy fionana le ankizy de tsy haiko tso fa de zao le inona zany ny atao ary zao ry joely a fosaketeny mihitsy a tsy ho ao io fitorina io de alao hoe rahana mikaroka ny zazakely ary mino fa izao fisavoritahana zao mihitsy koa mahatonga neny tsy midranka eo ary iza moa ny afantarany lahy rehefa nisy nampafantatra ny zany koa tany amin'ny tany de zay mahatonga azy milety be loatran'io e so de efa fantany zao hoe mpiavany nareo raha izay aloha tsy fantany tsy fantany tena azoko antoka fa tsy fantany zany satria hatramin'izay zay mifampiresaka foana za ray aman-dreny ary ve de tsy mahalala ny rangahy io de ahoana izy zanako tao an-trano indray no afantatra azy ela be zany letsy joely fa fona mandady amila aza torina ny zanako fa mampalahelo satria any tsy manana fatsiny tena mariny amile lampalady amila na ny fakatevana izy bebe an'la taloha ary narakely ny ara lehibe tena tokony tsy ho zao mihitsy ho navalinareo ny taranaka mariny avoiny zanako oka zay dadabe zazo defa tomafola de zanako viditra-ponja be zany nefa zavatra tsina tao nisy tsy nanafinasana ny naterany ve ho avelony le tya za ve mahalala n'izany dadabe fa noho tsy fahalalana na tonga zany zay ary izy fantatra lahy de ataovy zay azo lahy tao de iresaka amin'le commissaire indray matovy le rozy azo atao fa mijalo zanako tasana tikadraka hatra amin'ny zavatra ohatr'izany a fitiavan-janaka ve nidirana eny ary moa e ao fa tsy napozina indray ty raharaha ty eny are de aloha ary aloha anatina ny zareo tokona ndraiky ao amin'ny bro de hita eo zay fanapaha-kevitra ao raisiny tsy de mifinahy lahy nefa aveo ohatrany tsy mampizona ny resaka resahanao zany eny e hitao a iza moa ny ino an'izany hoe zay ny mpiavana tsy napoziko mihitsy de ny tena mahazendana koa nge hony de ry zareo hivady iza izy mianatako izy indray ahoana zany ry mirana zay no izy ry dada fa zary ty keboka fotsiny resanao azy zany tsy afaka mivady nareo zany tena mpianadahanareo tsy hoe ny le nitezananareo tady fotsiny mampianadahanareo fa tena zafy kely ny mpianadahanareo de ahoana zany tsisy ahoanahoana fa de zayko de za koa aloha manometsiny anareo mianaka ihany e nanafinafina zavatra tamiko nareo tsy nilazany marina ka za ngery dada efa niteny azy hoe tsory tsy mety izy na izany ary ianao tokony lazany marina zao saika naonanao foana ka lazany fa hitsoka koany izy raha tenenina ny marina de tsy hitako hitsoka ho aizy iza mono nanaporo mama ianao koa ny de ho avy eo ihany ve todo zao efa natsoka izy loha de milaza ho avy e izy moa zany niteny antsona an'le zalahy iny zany zao todo ve sa ibery aloha de efa ndeha tojo aniko efa zay hoe nalehibe azy de iny fatany tonga soa zany ry toja e de sarotra sokoa nareo ahoana zao zava-misy zao inona zany ny azon'izay tenenina eno a ny amin'inona moa zavatra tsy de azoko tsara nge dady eny ary tsy hoitariko ny resaka fa se zany zao sisa tsy nahalalan'le izy fa tena mpianada mpiray-tapo nareo sy mirana tsy hoe natato an-trano anareo no mahatonga miteny an'izany fa rehefa nandeha ny resaka tany amin'ny tribonaly sy tany amin'ny polisy tany zay niona tamin'ny
izy moa zany ny anaran'iny dadany siny ohatra mbola tsy teny tadidiko tsara. Bary. Rehefa niona tamin'izay a dia nifampiresaka dia teo ny nahalalana ny marina fa zafin'ny piraitapo zany zay roalahy zahako sy ny bary dadany se iny. Dikan'izay zany a ny zanako sy ny zanako bary nareo Somirana zany tsy afaka mivady. Ny tena marina zany dada zao e. Efa nytenen'ny Mirana tampoka daholo ny zava-misy rehetrarehetra. Ay ve k'izay koa zany mba modikisa be koa efa mahalala ny marina. Mandroso. Salama daholo ve? Ahoana iza moa zany le tsoko anao ty? Ahoana tonton. Eny e, izay menaka efa nitafaresaka izay sy dada zany satria ohatry ny efa nifampiresaka tany hono nareo. Izay mihitsy. Za matahotra fa zay mahatonga amin'ny fitsikitsikiana eto e. Tonga mitrana fihavanana sady miala tsiny dia fona eny raha misy ny tsy nety natao e. Tamin'ireny famalina mamay vay ireny ka dia. Tena tsy nety misy kosa aloha rendry tonton. Ianao ve ny miala tsiny? Samy miala tsiny zany tsika ny tena marina satria samy niakatra be ny e. Satria tsy samy tsy nahalala ny marina koa. Zay tena nieritreritra fa ianao nanafina azy, ianao koa dia ohatr'izay. Eny e, fitiavan-janaka daholo zany na izay na ianareo e. Tsy dia hitako izay fanomezantsiny fa sorina an'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Zay koa miala tsiny ka. Dia inona moa zany no tenentsika fa araka ny tenina hoe amitrana fihavanana dia ifampiavana raha teo tsika fa ny zavatra tsika aritrako fotsiny zany a dia tena mametraka olana ty tsy fankafantaran'ny mpianakavy ity. Tsika zany zao atao hoe tsika zao tsy mifankalala fa ny zanakitsika dia makany tsy mifankalala dia lasa ohatrany hoe olona samy hafa lavitra be nefa ny ray aman-drenim-poirantsika piraitapo. Eka inona moa zany no tokony atao zao mba hampifankalalana ny taranaka e. Zay zao ny fahadisoan'ireo ray aman-drenitsika tany aloha mahatonga antsika tsy mifankalala io a tsy ampy mifaneraserana dia lasa hatramin'ny ankizy avy ty ny saika ny famototra. Tokony atao nge zany vetively aloha tsy anapaka ny teninareo a. Nga moa misy zavatra fahafa sa fa nga moa mbola tsy fantatry tonton ve rehefa. Saika ny vady eny ireo e. Inona iza siza Zay zoky. Misy mianadary eo izy ndray. Mbola fitiavana madio aloha hatreto. Eny nareo moa zany tsy omenantsiny satria samy tsy nafantatra fa dia anay mifadisoana nay lehibe. Tsy atsika lehibe akory aza fa ny ray aman-drenitsika teo amboniny tsy nanao an'le fampafantarana ny taranaka. Saika loza. Ka ny hitako olana koa ny ohatra ny ova kely le anarana nentin'ny ray aman-dreny rehefa taty amin'ny taranaka teo rindriny e. Zay aloha e. Satria nijanona teo za zao dia efa tsy nitondra an'le hoe rakotondrabe ratsony. Fa na izany ary dada tokony mba hoe hevitrako manokana aloha ty fa tsy haiko mba angonina daholo ny fianakaviana rehetrarehetra dia mba manao fety iraisantsika ohatra hoe mandritra ny 2 andro na 3 andro ohatra izany na tsy hoe ohatra hoe mba afarany taony na mitombaovao mety daholo fa mba tsara ihany ny mifankafantatra fa zao ny olona naratra fotsiny. Iny loha zany dia efa mametraka fialatsiny foana izay ray aman-dreny fa izay foana ny diso afa amin'izao aneto eny resako teo very le anaran'ny ray dia lasa ty anaram-bazaha rehetrarehetra tsy fantatra sonosy karana ty no mitondra ny anarany ankizy e. Dia ahoana moa no fankafantaran'ny ankizy amin'izany? Dia inona ary zany tokony atao e. Za ve zany mbola hiara-petraka mirinirana ihany sa dia tsy haiko fa dia apetrako amin'ny rainse moa zany. Ka izy anie zany zao manandray anankiroa e. Za intaiza ianao niteraka. Ndana aloha elahy mody any amin'ny dadanareo indray dia efa manao fety tsika miona ihany. Zao e. Hoe izay mety. Zao rakizy a. Sady za koa ne ela be ny tsy niara-niteraka tamin'ity zanako ity e. Sady mbola ho azavaiko so tantaraiko amin'ny lamina be ny antony tsy nahateto ato anatran'izay fotoana maro izay. Ka raha mety aminao ry Simon, sa iza n'ity setsona sy ity zany moa zao dia tsy miantsoantso fotsiny e. tojony nabotrabotra naka. Ray mifetsoanao taloha tamin'ny tena mbola naraha-mbositra mantsy zao a. Izy teo i Bera. Atao tojo e. Eve atao tojo. Eny ary, zao ary manana safidy zany tojo aloha e. Inona ny tena eritreritra ny tojo sao dia mamorosy anao fotsiny ary apetraka amiko nefa tsy izay ny sitraponao. Raha safidiko a dia
tsaratsara anao mba ry dada sy mama mba mitsodrana aloha tena hiaraka amin'le tena dada nitera-tana ay tsy maninona ka tsika koa ny tsy hoe hoaizakory fa sy zany zao faneraserety a zay mihitsy fakahita eto foana ihany dia mba mamangy vangy ihany na izany ary ianao a fa tiany misy zatra mahititika ny saiko e tena tapaka tanteraka ny aminareo da taontaon koa zany aza dia mamofotamandroa mandreraka be tsisy ninina so dia hoe tsy miady mikobay akelika ihany ka olozy fa ka Tsy ty ho ohatra hitantsika eo ve? zandry zay e anabaviko mirana manomboka treto lahadim-boatavo tantara nandrenesana ny feoan'ny simonety hery saondra mbola iaina solofo